Misaotranao Jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrapetsaka ao amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrapetsaka ao amponaya iroteny avy aminao itoetrapetsaka ao amponaya. Fahameraba-tsika tsirairay avy indray amin'ity fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity alatsinainy ity dia faly ihany koa izahay mandraina sy tokantrano rety am-piandohana dia mirary ny soa indrindra manjakariva ho anao mba azo hery mba hitombo amin'ny fanaranany tompo ary ihany koa ny hitombo ihany koa ny finoana hiala ny ahiahy fa indrindra dia izao jereny tompo manokana ny mombanao izay no irintsika ary hanome izay rehetra ilaina ane izy amin'izao fotoana izao fotoana sarotra tokoa izao fa mino fa Andriamanitra tsy manampitsofina fa mijery sy mahita ny zavatra rehetra izy. Raha nidirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Dia Andriamanitra tsara indrindra ianao aminao ny fahatsarana rehetra, ianao ilay marina, ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra ihany koa ary ny mombanay rehetra dia tianay ny mamelatra izany eto aminao ankehitriny. Fantatrao izahay, fantatrao fa mpanota ihany koa ary mangataka fahamelana avy aminao. Tompo, vonjeo izahay, vonjeo amin'ny tananao mahery ary ankahirezo mandrakariva meo ny hery avy aminao sy ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe fiankofana mendrika ny atao. Mitana anjara toerana manan-danja eo amin'ny ilay fifandrinana lehibe fanaovan'i Kristy sy Satana manko ny fiankofana. Ambaran'ny Isaia 4:7-7 amintsika ny fitsiritan'ny Satana ny seza fiandrian'Andriamanitra noho ny faniriana mpiasa an'io endrim-pahefahana io mba hahazoany ny fiankofana sy ny fankatoavan'ny vahoaka. Kanefa ny seza fiandrian'Andriamanitra irery ve no afaka nolotra an'izany fatokiana tsy riritana fantatro izany? Miantso ny olona rehetra ekohoka tanteraka amin'Andriamanitra ny Salamo 7:7. Inona ary ny fiankofana? Inona no mahatonga ny olona anankiray ho mendrika an'izany ihany koa? Raha tantara ny hoe fiankofana dia avy amin'ny teny hoe mendrika, izay midika hoe anehoana haja izay voninahitra, anehoana fanajana fatratra izany. Lazaina amin'ny teny hafa ny hoe miankohaka dia maneho fa manana fahamendrehana manokana ny olona na zavatra anankiray. Mendrika ny ankofana Andriamanitra sady izy irery ihany no manana ny fahefahana hoety mamorona avy amin'ny tsy misy. Ny fiankofana aminy dia midika ho fiaikena ihany koa fa miankina aminy isika amin'ny zavatra rehetra. Raha iray ihany ny mpamorona dia tokana ihany izany ny Andriamanitra dia ezaka verimaina sy tsy misy heviny tokoa ny fiankofana amin'ny Andriamanitra hafa. Raha i Satana no manapaka dia tsy ho hainy mihitsy ny hampanjaka ny fahamarinana sy ny rariny ary tsy hainy ny hanome aina mba hanohanana ny voary rehetra. Tsy manana n'inona tolotra an'izay mahatonga azy ho mendrika ny ankofany izy, kanefa teo an-tran'ireo andriamanitsy sy ny sampy hatramin'ny nahalavon'ny olombelona. Irentsika fantatra ireny no isika tsy afaka mivelona tsy misy fiankofana. Ny sary voasikotra, ny fivavahan-diso sy naolana, ny olo-malaza, ny zavatra izay manintona sy mihazona ny fifantohantsika na koa fananjatan-tena
dia fomba maro izay niforoniny Satana mba hahatonga ny olona ho variana amin'ny fiankofana tsy izy. Ataony izay iodianantsika eo amin'ny faribolana tsy misy heviny ho fikatsahana fiainana, tanjona, fankasitrahana, fahamarinana, zotram-piainana ary koa fanampiana, ary hita fa mahomby izy amin'ny famitahana ataony, ary raha tsy mitanjona zasy ianao dia ho tratran'ny fitaka ataony ihany koa. Ny any ahafahantsika miambina dia izao koa fantatsika fa misy ny ady, koa fantatsika fa miezaka mandrakariva Satana hanimba ny marina ary andesy lahatra atsika fa tsy misy ozy izy zan'Andriamanitra zany. Aoka isika ozy izy liba amin'izay tiantsika, aoka isika zany hitanjona ny amin'ny fiankohofana ny indrindra ary andray izany ho zavatra tena sarobidy tokoa. Hivavaka isika ianay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay an'io izany, dia maniry izay ihany koa ka aminao andray Andriamanitra marina tokoa, aoka ary ampio izahay amin'ny alalany fanainao masina mba tsy ary fa tsy tokony ihany koa ka amin'ny zavatra tsy izy na amin'izao fiainana izao fa hifantoka ampifantoka ny sainao aminao irery ihany. Mangataka amin'ny fanainao masina izay taridalana anay hatrany sy hankahiry anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.